Terina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa anatiny izao fampalalam-baovao izao ary asiana mpitiavana ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany andao aloha arahintsika ireo lohateny aty am-panomboana. Tsy ahafahana mitory ny fanjakana na ny ministry ny atitany ny fanapahan-kevitra am-bava nolazainy ny ministry ny atitany amin'ny tsy fahafahana manantanteraka hetsika ny kalamanjana no izy tsy mbola misy fanapahan-kevitra na didim-panjakana nivoaka hoy ny Bahelalana Clémentsone androany. Hatreto noho izany mbola malalaka amin'ny fanaovana hetsika amin'izay tiany rehefa tsy nan-dalambe ny rehetra rehefa azona lalana ho hiatrany ity Bahelalana ity. Nanamafy ny fitakina ny fanafoanana ireo orinasa munisipaly telo androany ireo mpanolosaina munisipaly ary nambaran'izy ireo fa ny mponina Antananarivo no mandohalika manoloana ny fitantanana izay tsy mahomby ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra hoy Clémence Ararinirina. Mila volatra any amin'ny 12 miliara ariary ny fanesorana ny fako sy ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo nefa tsy nisy afa-tsy 9 miliara ariary ny volanitra tamin'ny SMA izay misahana ny fanadiovana tamin'ny taona 2024 hoy ity mpanolosaina ity izay manaprofo raha ny nambarany fa mbola ho sahirana ny mponina eto an-drenivohitra. Efatrandro izay no tsy netiritra ny rano eo ilan'ny vato Anosipatrana izay efa tena miandrona tanteraka sy lasa fiainan'ny mponina eny an-toerana ny miaina ao anatiny na dia lalambe hivezivezen'ny fiara azy noho ny tsy fisian'ny lalana afaka mamoaka ireo rano. An-drenivohitra saingy ampiasaina sarety hitaterana olona izany noho ny tsy fisian'ny lalana afaka iodinana. Efa vono ihany koa imiora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny Rampitso. Atsotra ny araba ho antsika rehetra natokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao azy ho fantasika indray hoe toy ny ahoana ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha ho andro Rampitso zoma fa 7 ny volana aprily taona 2024 saika hivadibadika ny toetry ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha toka hitoetra kosa ny orana tandrifindrahona any amin'ny tsinanan'ny Nosiana. Toy izao ary dia hitantsika amin'izao farany tapa-maraina mandeha ny boatsika azy dia ahitana rotsakorana mety arankotrika ny afotany raha toka ahitana andiandraona matevina kosa ny ato Fianarantsoa ato farany any Nosy be kosa ary mandeha no izy atsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia anorana tandrifindraho amin'ny Nosy be ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 2 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia ahitana orana mety arankotroka ny ato Toamasinato raha toka anorana tandrifindrahona kosa ny an'ny Sainte Mariana. Ny faritra sisa ambiny dia ifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapa-maraina. Andao fantaritsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afotany dia ahitana andiandrahona matevina izy ny tapany hariva ho malaka ny andro noho izany raha toka ahitana rotsakorana mety arankotroka kosa ny ato Fianarantsoa ato. Raha ijerintsika ny amin'ny tapany avaratry ny nosy dia ahitana oram-baratra izy raha toka ahitana rotsakorana ny ato Toamasinato fa ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny an'ny Sainte Mariana ny tapany hariva. Raha ny maripana ambandrindra nitazantsika manaraka dia ny ato afotany no ahitantsika ny maripana ambandrindra izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary tazantsika kosa ho an'ny any Mahajanga
indray ny marim-pahana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso zoma fa 7 ny volana aprily taona 2020 sy 2020 ankasitraka ianao niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola asako ampanazana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsoko. Iverenantsika rana vetivety aloha ireo lohateny. Tsy ahafahana mitory ny fanjakana na ny ministry ny atitany ny fanapahan-kevitra ambava nolazainy ny ministry ny atitany amin'ny tsy fahafahana manantanteraka etsika ankalamanjana noho izy tsy mbola misy fanapahan-kevitra na didim-panjakana nivoaka hoy ny Bahelalana Clément androany. Hatreto noho izany mbola malalaka amin'ny fanaovana etsika amin'izay tiany rehefa tsy nan-dalambe ny rehetra rehefa azona lalana ho hiatrany ity Bahelalana ity. Nanamafy ny fitakiana ny fanafoanana ireo orinasa munisipaly 3 androany ireo mpanolotsaina munisipaly ary nambaran'izy ireo fa ny mponina Antananarivo no mandohalika manoloana ny fitantanana izay tsy mahomby ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra hoy Clément Sararnirina. Mila volatra any amin'ny 12 miliara ariary ny fanesorana ny fako sy ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo nefa tsy nisy afa-tsy 9 miliara ariary ny volanitra tamin'ny SMA izay misahana ny fanadiovana tamin'ny taona 2024 hoy ity mpanolotsaina ity izay manaprofo raha ny nambarany fa mbola ho sahirana ny mponina eto andrenivohitra. Efatrandro izay no tsy nety ritra ny rano eo ilan'ny vato Mosipatrana izay efa tena miandrona tanteraka sy lasa fiainan'ny mponina eny an-toerana ny miaina ao anatiny na dia lalambe ivezivezen'ny fiara azy noho ny tsy fisian'ny lalana afaka mamoaka ireo rano. Andrenivohitra saingy ampiasaina sarety hitaterana olona izany noho ny tsy fisian'ny lalana afaka iodinana. Afaka manohy ny etsika ankalamanjana araka ny tiany antoko politika rehetra sy ny solombavambahoaka rehefa mahazo alalana avy amin'ny prefektiorany tanàna na ny lehiben'ny distrikt satria tsy fanapahan-kevim-panjakana no ndraisy ny ministry ny atitany hatreto fa fikasana sy fampilazana mbava fotsiny ihany raha ny nambarany Bahelalana Clément sady mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-panjakana tsy manana antony tokony ametrahana fitorinana eo anivon'ny HCC na eo anivon'ny filan-kevim-panjakana ihany koa nefa ireo mihevitra voelingelina amin'ny fanapahan-kevitra ndraisy ny ministry ny atitany hoy Clément tatrany antsipian'izay ary Tozirabeafatra sy Andrea Pesotra. Tsy mbola misy ny note na didim-panjakana na fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana mikasika ny tenin'ny ministry ny atitany tsy ahafahany ireo antoko politika hafa ivelan'ny fitondram-panjakana manao hetsika an-dalambe raha ny nambarany Bahelalana sady mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-panjakana Clément tsy midika ho fanapahan-kevitra ny fanjakana noho izany ireny fepetra nambarany ministry ny atitany ireny hoy ity Bahelalana ity fa mbola fikasana. Hatreto aloha zany tsika ny fanontaniana mipetraka hoe misy fanapahana ve ny raisin'ny ministra ny atitany sa tsisy sa fanambarana tsotra fotsiny. Raha ohatra izy nisy fanapahana na décision dia zay olona manana tombotsoa na intérêt fa manomtohona ny zony iny ny mitondra ny raha ty amin'ny fitsarana amin'ny conseil d'état satria zay décision ny raisin'ny ministra fanjakana foibe. Raha ohatra izy tsisy fanapahana dia mijanona amin'izay voalazany hitsivolana 220 ihany izy 60 mikasika ny famorim-bahoaka amahazatra ohatrany na ny préfet ny Tamatave zao nisy décision tany dia zareo voakasiky nanana intérêt ny tory tany amin'ny tribunal administratif dia ny foanana iny fanapahan-kevitra décision ndraisin'ny préfet. Efa tsinjo hoy Parena Auguste fa tsy handray fepetra manoloana io fepetra tsy manara-dalàna no raisin'ny ministry ny atitany io ny fitsarana avy momba lalam-pandrorenana satria mitanila manohana ny fitondrana. Tokony ovaina mihitsy ho izy ny lalàna mikasika ny fametrahana fitoriana eo anivon'io raha-fitsarana io satria tsy ahafahana mametraka fitsarana tsy mitanila mihitsy. Ny constitution sika misy ny tokony ovana le manao saisine ny HCC io tokony atao hoe na olo ataosika ny hoe misy olo 20 na 100 manao taratasy dia tokony afaka manao an'io izy io nge zany io zao dia sy respecté sy voazy ny constitution
efa izy ny mahazo manao saisine na chef d'institution izy chef d'institution ankehitriny zao de fantatrareo tsara fa sisy anao an'izany saisine zany izy na izy misy député firy ny député tokony mahafeno asa entière angamba izy igny mety tsy mahafeno an'izay ny député zay nandalo tao amin'ny HCDD igny de naregetena azy raha daholo igny rehetra iny ary io HCC io zany tokony misy zany ame constitution vaovao raha mboary hoe mafaky manao autosaisine raha fa hitany zavatra tsy mety tokony mba miesika izy fa izy ake de hitany zavatra tsy mety tsy manaraka constitution de mipetrapoka izy satria verrouillé daholo ny zavatra rehetrarehetra ho za teo hoe anazy daholo ny chef d'institution rehetrarehetra tsy ahafahana mitory ny fanjakana na ny ministry ny atitany nefa ny fanapa-kevitra mbava no lazain'ny ministry ny atitany hoy kosa ny mpahalalana Clément John. Ny fitsarana tsy afaka mandray andraikitra raha tsy misy fitoriana tonga ao aminy. Donc le fanapahana ny ministre ny atitany no nilaza sy nandray ny le fanapahan-kevitra tsy asese mihitsy no tokony hitondrana ny raha fa aty amin'ny filakevim-panjakana. Raha ohatra ka hitory zareo hangataka ny fanafoanana ny raha iny. Atreto moa mbola tsisy fanapahan-kevitra karazana intention eritreritra fotsiny zany de mitenenina tsisy fanapahan-kevitra satria ny fanjakana rehefa mandray fanapahan-kevitra tsy maintsy misy zavatra antsoratra sora-panapahana zany na décision na arrêté io zay izy vao lazaintsika hoe fanapahan-kevim-panjakana. Atreto noho izany mbola malalaka amin'ny fanaovana hetsika amin'izay tiany rehetra hoy Clément John rehefa azahoana alalana. Eto zao tsy mbola misy décision dikan'izany mijanona amin'ny famorim-bahoaka mahazatra foana zolo ny fiheverako azy ny zavatra misy de rehefa amorolona reo de tsy maintsy mangataka fangatahana alalana mialoha de ny zavatra voalazan'io ordonnance 60/082 hoe eny an-dalambe ny tsy azo morina eny an-dalambe ihany ny tsy azo morina vahoaka. Ratsehivina ny 3 aprily lasa teo no namoaka io fanapa-kevitra mikasika ny fepetra amin'ny famorim-bahoaka io ny ministry ny atitany tao anatin'ny televiziony mpanjakana. Namoaka fanambarana naneo ny aiainy amin'ny fepetra nambarany ministry io ny vondrona Europeanina sy ireo maso voafito sady mpikambana ao anatiny vondrona io ny talata 4 aprily lasa teo. Ny aliny 4 aprily io ihany nefa de namoaka noty na précision natao an-taratasy ny ministera ny atitany izay nanitso io fanapa-kevitra nambarany ministry ny atitany Tokelo Justin io izay nalaza fa ny fanotonana ny fifamoivoizana no tena tsy azo atao eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara. Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena misy no te hametraka ny demokrasia mety aminy sy tiany hapetraka eto Madagasikara raha namoaka ireny fanambarana manameloka ny ministry ny atitany ireny raha ny nambarany mpamakafaka politika sady mpanohana ny fitondrana Soalia Moussa Androany ny fanakanana ny fampianana ny demokrasia no tena tsy fahazakana demokrasia fa tokony omena safidy hametraka ny demokrasia ny firenena hoy hatrany ity mpamakafaka politika ity manana fepetra mifanaraka amin'ny tranga ianany eto Madagasikara ka izay no napetraka ny ministry ny atitany hoy hatrany Soalia Moussa ny antsipianzay hoetiny Tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra hatrany. Lalana efa nampiarina teto Madagasikara hatramin'ny taona 80 ny lalana nampiarin'ny ministry ny atitany mikasika ny famorim-bahoaka hoy ny mpamakafaka politika Moussa Soalia Androany. Mahagaga ihany noho izany ho ity mpamakafaka politika ity ny antony anaovan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena angaredona ity ministry ny atitany ity. Somary gaga ihany moa nahita n'ilay angaredona natao an'ny ministre ny intérieur tahaka ny hoe Poutine mihitsy ilay ministre ka dia nanaovana angaredona. Voalohany misy lalàna velona zany eto Madagasikara iny lalàna 60/082 iny tiako marihana aloha dia lalàna efa tamin'ny taona 80 iny raha ny tena marina ary dia ny Frantsay nanao an'iny lalàna iny satria ministre ny intérieur tamin'izany dia resamba ary mbola Frantsay daholo ny kabinet tao ka tena eny aloha ny Frantsay hoe sao dia tokony hovainareo io lalàna io nampiariny mpitondra ny fandimby hatramin'izay iny lalàna iny. Tsy
tokony agaga hoe Moussa Souali ny famelana ny fanjakana hanao famorim-bahoaka satria tombotsoa ho an'ny vahoaka no ataony fa tsy tombotsoa manokana tahaka ny an'ny mpanohitra. Inona moa no miteraka ny polémika? Ny miteraka ny polémika dia hoe mahazo mamoro olona fa tsy any an-dalambe fa any toerana mihidiny rehetrarehetra, afatsy ny fitondram-panjakana. Inona le hoe afatsy ny fitondram-panjakana? Président de république kosa ve andeha hitokana zavatra dia andeha haka autorisation any amin'ny préfet ohatra? Tsia, asany zany. Ary parti politique ane rehefa izy no mitokana rehefa izy mamoro olona na mamoro ny parti dia intérêt ny parti ane, zany hoe zavatra sectoriel. Fa ny fitondram-panjakana kosa rehefa mitokana infrastructure na mitokana lalàna ho an'ny intérêt ny rehetrarehetra, enona ny mpanohatra ary dia mahazo ny intérêt ny rehetrarehetra iny. Ka tsy taiko hoe inona no tokony hiteraka olana amin'ilay ordonnance iny zany. Fanazavana ngambany mety tsy ampy, tsy fantatro, fa fahitako azy tokony mba hicomprendre koa ny communauté internationale zany izay nalàna nisy teto hatramin'izay. Ny firenena matanjaka mihitsy no te hametraka ny demokrasia mety aminy ka lasa manakina ny fanapa-kevitra raisin'ny mpitondra malagasy hoy Moussa Souali. Ho an'ny Madagasikara vao tamin'ny 1.709 no tena nisokatra tao anatin'ny demokrasia izay hoy hatrany ity mpamakafaka politika ity. Misy demokrasia universelle zany, fa misy kosa ny firenena anankiray mba manana ny fomba ampiarany an'ilay demokrasia. Tsy tokony ho imposen'ny firenena hafa zany, tokony mba ho accepten'zareo koa ny demokrasia ny firenena hafa. Io toetra ny communauté internationale ohatran'io ihany no miteraka ady any Ukraine io, tian'zareo ho imposena amin'izay demokrasia n'zareo foana. Ny zao tontolo zao nefa samy mba manana ny culture an'io, samy manana ny fomba hoentiny ampiarana an'ilay demokrasia. Ka ny fanakananao amiko, ny fanakananao ny fampiaran'olona ny demokrasia no tena tsy fahazakana ny demokrasia. Mba homeo choix ny olona anao an'ilay demokrasia. Tsika ne mbola mba mianatra, mbola vao tanora kokoa ny tsika miresaka demokrasia, mbola 30 taona. Tsy mbola nazahoana fanazavana amin'ny fanapa-kevitra io moa ny avy amin'ny ministera ny Atitany. Vahiny ny fandarana ny invité du jour anio alakamisy fa 9 ny volana aprily taona 2024 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Ondematoa Oliviera Kodvaza filohany antoko politique MFM iresaresaka makasika ny raharamafana eto amin'ny firenena, ny fividianana sy ny tontolo politika, fa eo ihany koa ny fitantanana raha-mpanjakana. Anasanana ary naraka izany. Araka izany dia ny filohany antoko MFM no vahiny Gasikara Fenisoa arahinao ao anatin'ilay invité du jour aoriny izao fampahalalam-baovao izao. Fa hotoizantsika kosa ny ansipriam-baovao. Mbola manjavozavo ny filoha teo aloha Erajon Armampianina ny lalana ale amin'ny fividianana sy ny fahafenoan'ny fepetra anantanterahana izany ka sarotra ny anonana ny kandida ho filoham-pirenena raha ny tenany manokana araka ny valiteny nomeny tamin'ny fanontaniana napetraka i Gasikara Fenisoa amin'ny Ensatsy nandritra ny fandarina manokana teto amin'ny Real TV Madagascar ny alahady 2 aprily lasa teo. Eritaona sy tapany mialoha hoy ity filoha teo aloha ity farafaratsiny dia efa tokony andeha ny ady hevitra hijerena ny fomba anatsarana ny fividianana mba ho tena fividianana hitondra ny fampandrosoana sy tsy roso amin'ny krizy. Mbola tokony ho jerena ny lalam-pividianana ny CENI ary ny HCC hoy ny filoha teo aloha Erajon Armampianina tamin'izany. Ny fiteny vaovao entiny nomena Ravaorvony. Fototry ny krizy maro samihafa eto amin'ny firenena ny fividianana ao filoham-pirenena hoy ny filoha teo aloha Erajon Armampianina. Anatin'ny ady hevitra aza raha ny nambarany ary tsy mbola voavahany ny momba ny CENI sy ny HCC. Fifidianana filoham-pirenena dia io foana no fototry ny krizy maro samihafa ny fandimby teto amin'ny firenena. Feno ve ny fepetra amin'izao fotoana izao mbola misy ny ady hevitra momba ny CENI ange ka tena tsy inclusif hoy ny fitenenana fa toatra mbola izy samy izy daholo ihany no anatiny eo. Ny HCC rehefa jerena dia ohatran'izany koa ary rehefa jerena eo amin'ireo fanapa-kevitra maro raisin'ny HCC dia lasa mipetraka le barangue ohatray tena
anao marina ve izay ampisy ny fifidianana madio sy mangarara sy ny sisa mety hitondra any amin'ny krizy raha ninambarany ny tsy fahafenony ny fepetra rehetra na tanterahana ny fifidianana tokony apetraka araka izany ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra ohatra ny filoha teo aloha Era Jonary Mampianina tao anatin'ny fandarina manokana teto amin'ny Real TV Madagasikara ny alahady lasa teo. Tsy maintsy ny fomba hanatsarana ny lalam-pifidianana ohatra nyity filoha teo aloha ity no tanterahiny. Mila zany amin'izao fotoan'izao mametraka tsika fifidianana izay tena mangarahara, tena andraisan'ny rehetra anjara, tena manaraka ny lalàna ary eken'ny rehetrarehetra na ny malagasy na ny raisam-pirenena izay azo lazaina hoe miara-bonibonantoka amin'ny fametrahana sy amin'izany fanarahana an'ilay tanjona izany. Mila mipetraka ireo ny fanontaniana izay mipetraka ary za dia efa nametraka an'izany na dia mbola tany ampita-dranomasina ary dia hoe feno ve ireo fepetra ireo e amin'izao fotoan'izao e heritaona sy tapany meloa farafaratsiny dia efa mandeha ny ady hevitra hijerena hoe inona ary ny anatsarana ahoana ny tantanana an'ity fifidianana ity mba hanatrarantsika n'ilay tanjona teo hoe mba tsisy krizy zay ingeny ny tanjony. Ireo rehetra ireo no nilazany Era Jonary Mampianina afa tsy mbola hitenena na ho kandida izy na tsy. Amin'izao fotoan'izao dia ady hevitra be mihitsy ny fanaovana le lisym-pifidianana izay tena manahirana amin'izao fotoan'izao nefa ny tena efa 7 volana 7 volana mbola mandeha ny ady hevitra dia hoe mbola ny volana meandray voakatona le isy ohatran'izany tsy resaka amin'izany hoe Tsipriana filaza aminao hoe feno ve ny fepetra ka raha tsy feno le fepetra androany ve ny rehetra dia anao hoe iza no kandida iza ny latsaka iza no an'izao nefa le lalana le atokavana amin'izany ara mbola manjavozavo. Tsy rarahan'ny mpitondra sy ny mpanohitra ihany koa ny fifidianana ohatra ny Era Jonary Mampianina fa ny raharaha-mbahoaka ny Mahamaika izay nambarany tao anatin'ny fandarana manokana nataony ny 2 Aprily lasa teo. Tsy hanohana ny esikatarian'ny FFKM ny vondrona IFIM raha toka hifantoka fotsiny amin'ny fifidianana io dinika io ho ataon'ny FFKM amin'ny volana May sy ny volana Jolay io hoy ny fanambarana nataon'izy ireo androany ny fandinihana ny olana fototra toy ny ara-toekarena ny ara-tsosialy ary ny politika no tokony noresahana izay vao hirosona ny fifidianana hoy ity vondrona politika ity manainy sy ny korotana mantsy ny IFIM raha mbola fifidianana ihany noho ny natao araka ny fanambarana nataon'izy ireo teny amin'ny fohibeny androany. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesotra. Mitsipaka ny fanaovana dinika politika iresahana mikasika ny fifidianana ny vondrona politika IFIM araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Tsy vaolana ho an'ny firenena mantsy hoy ity vondrona politika ity raha toka ny fifidianana ihany no atao loha hevitra fa tokony ny fanarenana ifotony mihitsy no apetraka ambony latabatra sy hitondrana vaolana mba hialana amin'ny krizy aorian'ny fifidianana. Ny toetra ara-politika sy ny fanehoan-kevitra politika amin'izao mihitsy mantsy no efa mampafantatra fa misy olana fototra tokony hovahana eto amin'ny firenena ho ihany ny IFIM ka antony tokony hirosona amin'ny fifampidiniana momba ny fanarenana ifotony io. Mametraka foana fa ny vahoaka madinika no tena tokony hojerena amin'izao zava-misy izao. Ankehitriny anefa rehefa namoaka fanambarana ry zareo any amin'ny mpitondra fanjakana dia tsy azo atao ny mamory vahoaka na trano mihidy na eny an-dalambe raha fa mampiteraka sa vorovoro tsara hotsipiana nanao ny time any an-tranony na nino ny sakanana fa ngatsy hoe atao an-trano mihidy indray nanao ny antoko maro samihafa raha tsy teny zany ny RMDM teo be oririka na nino ny sakanana nefa any an-trano ny resaka eto fa maninona rehefa avy amin'ny fitondrana no afaka manao manambara zany fa zao fitondrana zao avadiky ny zava-misy te hiteny ny film hoe efa fambara ratsy io ho an'ny firenetsika ka mitao izahay zany ndao ifampiresaka alefasy ny fampiresahana mba tsy hisiany raha mandrika eto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola tsy mazavatra eto ny dinika tiany FFKM ho ataovy hoy ny IFIM tsy hanohana io dinika io anefa ity vondrona politika ity hoy izy ireo raha toka fifidianana fotsiny ho atao lahadinika amin'izany. Mety teneniny ihany manko mbola tsy dia mazava tsara le hoe inona ny dinika atao sao dia mahakasika an'le hitondrana ny fifidianana izay tsy haken'ny IFIM mihitsy ny anaovana le fifidianana aloha fa tsy maintsy tokony hisy tabatra boribory zany handinihana izay hitondrana n'ity firenena ity mba tsy hiverimberena ny zavatra misy sy ny tsy fahaizana sy ny le mangarahara zany amin'ny fitondrana n'le firenena izay mivangongo aty fotony
fa raha mbola tsy mazava zany le lohahevitra fa raha fototra fotsiny amin'ny resaka fifidianana dia tsy anao amin'n'araiky zany film. Miantso ny FFKM manokatra ny fitariana ny dinika amin'ireo ray aman-dreny ara-pinoana hafa sy ara-drazana ihany koa anefa ny IFIM raha toa ka ho tanterahana izany ho ihany ny fanambarana androany. Mbola ho mafy kokoa noho ny olany fako amin'izao no iainan'ny mponina Antananarivo aoriana kely noho ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fitantanana amin'ireo orinasa ny commune hoy ny mpanolosaina IRK eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Clément Sarary-Nirina Androany. Tsy nivoaka hatramin'ny farany tao anatin'ny fivorian'ny commune mihitsy mantsy ny marina mahakasika ny ampahambolan'ny commune makany amin'ny orinasa SMGD sy mivoaka ho an'ny SMA hoy Clément Sarary-Nirina. Nolaniny ireo mpanolosaina 2 tamin'ireo 4 tonga nivory tao amin'ny lapan'ny tanàna Androany moa ny teti-bola fanampiny ny taona 13 sy ny compte ara-pitantanan'ny commune 12 izay nodinian'izy ireo nandritra ny 10 andro. Mitatra ny vaovao mahakasika izay mendrika Razafratsima sy Anjara Kotonorainy. Tsy nipotratra amin'ny farany ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volan'ireo orinasa munisipaly eo anivon'ny commune natao anatin'ny fivorian'ny mpanolosaina nandritra ny 10 andro hoy Clément Sarary-Nirina Androany. Fitantanana izay efa nangatan'izy ireo ny fanazavana hatramin'ny fotoana nanaovana ny fifanarahana hoy nambarany. Tao anatin'izany amin'ny SMGD raha nambarany. Etsy ankilany nefa manana olana arabola ihany koa ny orinasa misahana ny fitantanana ny fanadiovana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra hoy Clément Sarary-Nirina raha ny fantatra tao aorian'ny fivoriana ny arahandreo mpanolotsaina. Dia izao raha antsika mahitsy izao ilay tanàna Antananarivo ny resaka tamin'ny talian'ny SMA dia GN SMA dia inona ny resaka ny situation any SMA hono zao dia hoe situation de survie. 6 milliards d'ariary hono zany ny vola niditra tamin'ny herintaona, 12 milliards d'ariary ny vola ilaina. Dikan'izay zany tsika mponina Antananarivo mila miomana fa mbola ho sahirana tsika raha izao fidiram-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo izao. Mitaky ny anafoanana andreo orinasa munisipaly ireo araka izany ireo mpanolotsain'ny tanàna. Tsotra ny amezako ny zavatra tiako tenenina efa nitenatra ny amboalohany raha zahay mpanolotsaina manokana tsy mety ireo société municipale ireo voapirofo zany ankehitriny inona ny antony tsy anafoanana an'ireo satria lasa ilay mponina Antananarivo ny mandohalika ankehitriny manoloana n'ilay fitantanana hita fa tsy mahomby amin'ny resaka arabola. Raha nilazaina tany amboalohany fa mitetehiny andalana ny vola dia ozy aho hoe foano are vao maika tokony anafoanana zany anireo irika rehetrarehetra mety tokony ahafahana manilika volany kafa. 2 miliara ariary moa ny teti-bola fanampiny ny tapaka tao anatin'izao fivorian'ny mpanolotsaina izao. Tsy ho ampivelively io teti-bola ny commune io ho ny mpanolotsaina raha ampiasaina amin'ny filan'ny commune rehetra. Raha ohatra zany ka nolazaina taminay fa hoe ny volan'ny commune tamin'ny herintaona zany nampidiriny commune dia 29 milliards d'ariary. Ny 12 milliards d'ariary lazaina fa ilaina analana ny fako raha toa ka tiatsika adio Antananarivo faharoa manarakarak'izay ny 2 milliards,2 millions d'ariary 2,2 milliards d'ariary zany natokana andoavana ny karaha mampiasa isam-bolana izay efa manome 24 milliards d'ariary. Dia tsika rehetra manao ny kajo hoe raha 29 milliards d'ariary ny vola niditra ny ampy an'ilay lazaina hoe excédent tamin'ny roa taona lasa dia manome 41 milliards d'ariary zany dia jereo fa mifako sy ny karaha mampiasa fotsiny dia efa tonga dia repitra ny commune tsy tafavoaka. Mahagaga moa hoy Lilira Faralany tsy ahavitany ny mpitantana ny commune ny asany amin'izao kanefa mitovy loko amin'ny fitondrana Vohibe. Keto resaka fitantanana ny resaka eto dia hoe raha nisy angamba ny be ny tanàna voaenjika indrindra fa lazaina fa tsy miasa dia ny be ny tanàna lalao Ravalomanana fa hoe normal be nge zany zavatra any satria tadio tsara fa tsy nitovy loko tamin'ny fitondrana fanjakana Vohibe izy ary nijaly tamin'ny resaka fitantanana kanefa malgré an'izay rehetra izay hitantsika fa nisy ahatra niova kosa teto amin'ny tanàna fa amin'izao fotoana izao zany dia araky ny resahan'ny mpanolotsaina toavina teo ampanantenana volana sy kitana sy ny sisa le mponina Antananarivo ampanofisina mitovy loko somatsara ankeny be ny tanàna sy ny anivon'ny fanjakana Vohibe fa maninona n'izao no mitranga bilan hoy itsika katastrofika. Tsy nisy nahazo nandray fitenenana intsony moa androany ireo mpanolotsaina na nisy azy ireo nikasa hitondra fanamariana ny alohan'ny fikatona ny fivoriana ara-potoana ny mpanolotsaina izay naharitra 10 andro ary ny farana androany. I farana ny fivoriana efa mifamarana antsika any Abatosem angamba ny sasitsika kabary famalina intsony
fa dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa dia mikatona ny fivoriana tao-pivoriana ny session ordinaire izay nataontsika nandritran'izay folo an'izay sozatompo. Fa tsy mahavita ny asan'ny commune Antananarivo renivohitra izay tokony sahana ny fanamboaran-dalana matoa mila vonjy amin'ny fanjakana foibe anaovana ny lalana araka ny tapaka ny filan-kevitry ny ministra Omaly hoy ny mpanolotsaina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Clémence Rarinirina Androany. Tsy fenon'ny commune ihany koa ny vola tokony hanamboaran-dalana ka antony tsy maintsy ilaina ny fanjakana foibe hoy ity mpanolotsaina ity. Ampahan-dalana misa 240 manerina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no amboariny fanjakana foibe araka ny drafim-panamboarana na ny plan de réhabilitation tapaka tao anaty ny filan-kevitry ny ministra Omaly 10 aprily 2024. Mendrika Razafratsima sy Anjara Kotonorainy. Ampahany miisa 240 amin'ny lalana manerana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no asiana fanamboarana amin'ny alalan'ny fanjakana foibe raha ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly alarobia 10 aprily 2024. Amin'ny alalan'ny drafim-panamboarana na plan de réhabilitation izay tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fanamboarana raha ny fanazavana. Amin'ny alalan'ny tsenana asa-panjakana appel d'offre restreint no anaovana ny antso an-tsenan'ny asa no ny amehana ahafahana manamboatra ireo lalana ireo raha ny tatitra tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra hatrany. Efa manana teti-bola ho an'ny fanamboarana lalana io nefa ny commune ho ny mpanolotsaina tanàna Clémence Rarinirina saingy tsy feno noho ny tsy fahaizan'ny commune mitantam-bola. Io no antony mahatonga ny commune tonga amin'izao filana vonjy amin'ny fanjakana foibe izao raha ny fanazavany. Rehefa nanontany aloha zany za manokana tao anatin'ny commission transport hoe Rovina meo fetra meo deadline izahay eto Antananarivo ahafantarana Rovina mivita lalana hoe sakosakotra ny amin'ny an'izay nefa n'izay maheno rehefa manao tatitra ny vomira hafa dia ohatran'ny maheno zay hoe volana jona tsy haiko hoe rehefa iza dia omena valiteny na rehefa iza koa dia tsy omena valiteny fa ohatrohatran'izay zany aloha ny enonay teo tao anatin'izay tatitra nataon'ny mpanolotsaina izay dia nytiako tenenina zany hoe ny commune zany raha resaka lalana tsy mahatafavoaka baolina mihitsy tsy mahavita manamboatra lalana ny commune loatra sorona ny marina matoa miantso vonjy any amin'ny ministère en travaux publics izay isorana aloha fanjakana manome tanana fa amafisiko ny tenin'ny mpanolotsaina to avy Naralambo mahay teo tena tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanany. Tsy tokony anaiky ny fampiasana ny volany vahoaka ny mpanolotsaina tanàna ho ny mpanolotsaina to avy Naralambo mahay. Raha ohatra ny MMM tena manao an'izany hoe fitsinjaram-pahefana tokony tsy manaiky an'izany izy satria tokony manana budget Antananarivo fa tsy hoe ny vahoaka malagasy indray no hiantoka ny lalan'ny Antananarivo. Raha ny volan'ny CUA dia maro be 70 milliards 100 milliards ariary no budget anay ahoana no tsy miditra. Raha ny vahoaka malagasy dia niantoka 10 milliards ariary tamin'ny 2020-2021 FDL. Raha ohatra hoe totantaraina eto daholo zany raha dia tokony manambola izahay ka tsy tokony manaiky an'izany. Tsy mbola fantatra mazava moa ny fotoana ny mboan'ny asa hatreto tao aorian'ny filan-kevitry ministra Omaly io. Efa misy kosa nefa na izany azy ireo fanamboaran-dalana ny ainga toy ny faritry ny bypass mivoaka Iavoloha. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy hisy fiakarany saran-dalana mandritra ny fetin'ny Paska ho an'ireo zotra rehetra izay miainga eo amin'ny fahasankarana raha ny fanapahan-kevitra navoaka ny filohan'ny tompo fiantsona ny fahasankarana na dia misy ihany koa aza ny fahampitehan'ny lalana izay mitarika ny fahalavan'ny fotoana eny an-dalana sy hisy fiantraikany amin'ny saran-dalana izany ho fitsinjovana ireo mpandeha raha ny nambarany filohan'ny tompo fiantsona ny fahasankarana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo. Nambinina Ravelo Arsan sy Anjara Kotonorainy. Potika tanteraka ny lalam-pirenena fahafito raha ny nambarany filohan'ny tompo fiantsonana eo amin'ny fahasankarana 12 ramantsy amin'izao no anaovany mpamily ny lalana 700 kilometatra raha toa ka ora 9 izany dia vita teo aloha. Miteraka lozam-pifamoivoizana matetika noho izany io afaratsy ny lalam-pirenena fahafito io ny filohan'ny tompo fiantsonana. Ny lozam-pifamoivoizana ka asombana fananana na andratrana olona ary sanatria vava izy afatesana olona reo akitely reo foana ny zava-mitranga dia noho ny
fandehanana mafin'ny tomobile tsy manao zany ny chauffeur satria ny lalana malama fa ny lalana zay miverina foana no miteraka ny accident satria na mandeha le tomobile ka mandeha mora natao hoe vitesse 3e izy misy lavaka be tapoka na mifanena amin'ny camion ao anaty virage de tery le lalana tsy maintsy latsaka ny anaty kanalina. Fanapahan-kevitra noraisin'ireo filohan'ny kooperativa ny mametraka ny mpamily roa any anatin'ny fiara fitaterana iray isoroana ny loza vokatry ny faratsy ny lalana io izay mandreraka ny mpamily ihany koa hoy Martin Randriaparany. Na misy azy io lalana ratsy io tsy isy ny fampiakarana sy sarandalana mandritra ny fetin'ny Pasika hoy ny filohan'ny toby fiantsonan'ny fahasankarana. Ary izahay dia manana communication any manana azansany fa tsy hoe ety any tsy miakatra amin'ny frais na any na aty dia tsy miakatra amin'ny frais na any na aty dia ampy ny tomobile na any na aty dia mipetraka ny atao hoe kalitaona service. Mahatratratra any amin'ny 20 isan'andro ny fiara mivoaka eo amin'ny fahasankarana amin'ny andavanandro. Hitombo kosa io isio manomboka raha pitso alakamisy vinavinaina izy ireo hatratratra any amin'ny 2 any ireo mpandeha hiazo ny tapany atsimon'ny nosiny. Tsy maintsy manao fitsirihana ny fiara na ny visite teknika spesiala avokoa ny fiara-pitatitra mivoaka ny fatra sy ny fiara-pitatitra avy eto an-drenivohitra izay kasa hivoaka n'Antananarivo na dia mbola manan-kery aza ny visite teknika raha ny fanambarana natao ny fitalehavana eo anivon'ny DGSR androany. Izy fitsirihana ireo fiara rehetra mivoaka ny renivohitra hoy ny Jeneraly Jeulin Ranetson lehibe misahana ny fifamoivoizana eo anivon'ny DGSR voarary ary tsy azo ny taxi borosy atao ny manao dona miverina sy ny tsy fanajana ny afainganam-pandeha ary sy ny sazy ho an'ireo izay tsy manaja izany araka ny famitam-baovao nataon'izy ireo androany. Ny Antsiprianzer ho an'ny taxi be na ny taxi borosy raha vao mivoaka ny zotra ny lalana zay nomeny fanjakana anao ianao dia tsy maintsy manao visite teknika spesial alohany azahoana ny autorisation spéciale any amin'ny ATT. Ho an'ireo fiara taxi borosy rehetra miainga eny amin'ny gare routière dia tsy maintsy manao an'ilay contrôle avant départ ary tsy maintsy jerena ihany koa ny avonyentana mba hisoroana ihany koa ny lozam-pifamoivoizana. Fadina ny fisotroana chauffeur fa tsy azo afangaro ny fiara fitondrana olona sy ny fitondrana entana. Rehefa mitondra entana dia entana no entana fa rehefa fitondrana olona dia olona ny entana ho entana. Izany hoe tsy azo ataony fiara mpitondra entana mihitsy ny mitondra olona tompoko. Fa mifaninana ny vidin'ny enomby sy ny henakisoa ary ny akofaka nanofo eny na ny poulet de chair eny an-tsena amin'izao zara raha misy eo amin'ny 10 ariary isaky ny kilao ny elanelam-bidy amin'ireo karazan-kena ireo raha ny fanadihadiana natao androany midangana hatrany amin'ny 7,000 ariary ny kilao amin'ireo hena ireo ankoatran'ny legioma toy ny karoty sy ny tongolo izay saika tsy takabidy ihany koa hoy ireo mpivarotra ka mampitsoaka ireo mpividy sy mahatonga azy ireo alasa miantsena amin'ireo toerana izay ahitana mpamogady legioma. Nanao ny fanadihadiana no Sira 900 sy tokony ana Randrianjatovo. Tafiakatra 7 ariary ny vidin'ny tongolo eny an-tsena androany tao anatin'ny fanadihadiana izay natao tamin'ireo mpivarotra. Miova isan-kerinandro ihany koa azy io vidin'ny legioma io hoy ireo mpivarotra nambaran'izy ireo fa mihena ny mpividy noho ny fiakaran'ny vidin'ny sakafo ilaina andavanandro io. Karoty sy ny tongolo zao tena miakatra be. Karoty raha taloha zay maka 10 000 zao maka 15 000 dia 7,5 kilao dia mivarotra 20 000. Tongolo zao lazalaina 30 000 mivarotra 35 arakaraka le masokarena satria le dépense le frais concours dia ireo no tena entana miakatra. Tongolo sy ny karoty no tena miakatra be. Karoty zao raisina 3 arivo dimanjato 3 arivo mamidy 4 arivo. Tongolo raisina 9 arivo amidy 7 arivo. Isan'andro zany ny vidin'ny legioma lasa miova foana, miova isan-kerinandro zany ny vidina legioma. Sasany tsy lasa leon'ny sasany tsy mividy mihitsy. Ilay hoe dia misy mihitsy ny legioma ny client lasa mifindra any anosy be any anamotana makentana fa tsy makatitro. Ankoatra ny legioma, mifanansahana ihany koa ny vidin'ny hena eny an-tsena. Lasa mifaninana
malaza ny vidiny hena sy ny akoho. Akoho zao tena efa lasa niakatra be mihitsy ny vidiny, efa mitady efa nakaiky vidina dia. Tamin'ny confinement zao izy 75 teo ny kilo, teo amin'ny 2020, 2023 teo zany nelany teo. Zay ohatra miakatra be mihitsy le any afakana azy mihitsy mahatonga anazy izy aloha le an'le angalana an'ly zany miakatra foana, miakatra 200 isakilao, 200 isakilao. Aloatra hoe kisoa dia raisy isa ohatr'izany. Azo heverina ny fifaninanana ka efa mitovy zany zao ny fifaninanana eo amin'ny akoho, ny nomby, ny henan-kisoa, satria taloha ny olona fitsina mihinana hoe akoho, mihinana henan-kisoa fa ny nombo matetika, fa amin'izao zany efa mitovy satria mitovy daholo ny vidin'izy rehetrarehetra. Tsy vita intsony ny manangona sakafo ny ireny mpianakaviana nanaovana fanadidina. Ty hena vidiko ty zao 5,000 ty, tsy fantako na ohatrinona zao ny kilao na ohatrinona fa defa zay aloha ny tratra mivolako. Kelikely ihany fa ty zao dia zaraina tsy nzaraina araka izay mamety azy. Zay zao olona fito dia teo zao zay raha ohatra ny hoe isaky ny herinandro ohatra menaka 2 litatra dia tsy maintsy hoe mihena zany zao satria tsy menaka ihany no ampiasaina satria ny afaka anena satria ny fiainana andavanandro mako mitohy fa tsy hoe ana dia anenana arak'izay. Efa tsy mahavita ny fiainan'ny olona andavanandro intsony ny karama farany ambany 540 izay tokony ho jerena manokana ho kosa ny mpiarina izy ny mpanjifa. Ny fahefa-mividy zany dia hoe ao aloha ny mpiasa any amin'ny fanjakana, mpiasa any amin'ny tsy miankina. Ahoana marina fahefa-mividin'ireo olona reo dia ny karama farany ambany roa hetsy zany dia efa tsy ampy io e. Zay zany aloha ray tsy ampy ho an'ny mpanjifa izay miasa rehetrarehetra aloha io. Ho an'ny miasa tena ny karama fahefa-mividy dia ny tena fandeha ny resaka toplasinanty fa mandeha amin'ny tena ara-drariny araka ny tokony ho izy hoe matsiaro zareo hoe mba votohana ao anatin'ilay asa zay atao zany hoe fanjakana zany mametraka fepetra misy rendandamina azo apetraka tsara hoe ahafahan'ilay vahoaka zay miasa tena rehetrarehetra mba misitraka zany hoe eo ny facilitation fanamorana ny zavatra zay ampiakarina rehetrarehetra ny zavatra zay atao rehetrarehetra eto Madagasikara. Ankoatra io karaha nefa nambaran'ity mpiaron'izony mpanjifa ity ihany koa fa tsy tena mbola mipaka tsara any amin'ireo tantsaha mahazava-dehibe ny famokarana atao any ka sahiran'izy ireo amin'ny fambolena andro vokatra izay tena ilaina amin'ny andavanandro. Fa dobo rano isaky ny misy orana lasaka ny lalana io ilan'ny vato anosipatrana ary tonga any an-tranon'olona manodidina misy aza ny rano rehefa tena avy tsy miato ny orana. Saika 3 andro raha kely indrindra avaoritra ny rano raha toka tsy mijo ny orana raha ny fanadihadiana natao. Mety maharitra hatramin'ny herinandro nefa ny fiandronan'ny rano be raha tsy miato ny orana izay. Efa misy ireo sarety izay manao fitadiavam-bola eo an-toerana mampiampita ireo voatery tsy maintsy miampita fa feran'izy ireo 200 ariary kosa ny sarandalana ao amin'izany. Nanao ny fanadihadiana Ambinina Ravelo Arsan sy Anjara Kotonoray. Tsy mety ritra ity rano eto amin'ny lalana ilan'ny vato miazona nosipatrana ity. Vao mirotsaka ny orana, dibo-drano ny toerana ka ireo sarety no miasa mitatitra ireo olona izay voatery tsy maintsy mandeha amin'ny lalana. Nanomboka tamin'ny alatsinainy hatramin'ny androany alarobia, tsy nety ritra ny rano, fa azaran'ireo mponina noho izany ny fampitana sarety. Andeha asa eo amin'ny commune zany zay amin'izao. Nosipatrana. Efa nanomboka le tamin'le orana be tsy haiko firy andro tsy tadidika iny teo. Za moa ndraindray le tena manana dia mandeha bus mihitsy dia any amin'ny miala fa zao moa tsy manana dia efa zay anina aloha dia efa le miangavy anjy le mba sakafo kely ny andehanana. Tsy ampy zany le vola dia matao fotsiny izay mahampy anazy na hoe 5,000 ary zany ny anananao dia efa le ataonao fotsiny izay mahampy azy. Efa fiainan'ny iainan'ny mponina io ilan'ny vato io ny fiakaran'ny rano io izay tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny commune manoloana ny olana sedrain'izy ireo raha ny fanadihadiana natao androany. Lalana andalovana isan'andro no ahitana trano marobe manodidina nefa eo amin'ny toerana izay voatery milona amin'ny rano isan'andro ihany koa ireo mponina ireo. Tena zao foana zany ny ainan'ny mponina eto amin'ity lalana ity. Vitan'ny commune andray andro dia io verina ihany le izy. Dia lasa mizaly le sahirana le tsy mba misy vahaolana maharitra zany apesaky ny commune na ohatr'izany apesaky le mpitondra fandrakana eto amintsika. Fa dia ohatr'izao foana zany izy ka tokony mba jerevana akaiky mihitsy momba an'ity fa tena mijaly vahoaka na fako n'inona
paritaka mihitsy laza mitondra aretina mitondra anina amin'le fiarahamonina mihitsy zany le izy. Telo andro noho izany no efa nilona tao anatin'ny ranobe ny lalany eto ilany Vato-Nosy-Patrany ity. Raha mbola mitoy ny orana tsy horitra ny ranona dia ao anatin'ny herinandro aza raha ny nambaran'ireo mponina trany. Ireo fiara-pitatitra no tena mandalo amin'ny lalana ankoatra ireo fiara lehibe manana fanantenana ho afaka amin'ny ranobe. Anomboka rahampitso 7 aprily ny fisoratana anarana ho an'ny mpanao gazety rehetra andray anjara amin'ny fifaninanana lalao ara-panatanjahantena baolina kitra sy basket izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 3 Mey andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovan-gazety. Anomboka amin'ny 12 sy 13 aprily ho avy izao moa ny lalao fifanitsanana nisy androany ny fampafantarana ho an'ny mpanao gazety rehetra izay fifaninanana izay. Nambinina Ravelo Arsan sy Tokoniana Randrianjatofo. Asina kopy anankiray ho an'ny mpandresy amin'ny foty amin'ny basket ho iverina ihany koa ho asina médaille ho antsika mpanao gazety izay mandresy. Izay ny antony nasivana tsara izany hoe entina andaminana ny fandaniana rehetra misy ho atao mandritra ny fifananana ny kianja le fandraisana anjara. Manomboka amin'ny 12 aprily ny fifanitsanana izany hoe raha ohatra ka maro ny mpandray anjara dia toizana 13 aprily fa raha vita anaty ray andro dia vitantsika ray andro le fifanitsanana mifarana amin'ny 9 Mey izany hoe sy meny lalao famaranana ny manasa-dalana sy ny lalao famaranana. Natao an'ny mpanao gazety rehetra ny hetsika hoy Rasolo Harrison Monica filohan'ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara androany. Fanatrarana izany vina izany ty hetsika ara-panatanjahantena ity iray eny an-kianja izany hoe fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpanao gazety sy ho an'ireo orinasa gazety. Iray eny an-kianja ihany koa satria samy rehefa tsika rehetra izao dia samy mpanao gazety avokoa na inona fironana politika ny orinasa gazety esantsika na inona zotram-panoratana dia ambarako ombieny hoe andoa ijoro irahina ao anatin'izay asa fanaovan-gazety izay. Ho an'ny lalao baolina kitra 12 ireo mpilalao mandray anjara miaraka amin'ny mpanazatra ary 10 ny mpandray anjara amin'ny lalao basketball miaraka amin'ny mpanazatra izay ifandrombonany lasivavy. Fotoana fampieritsiretana izao vanim-potoana izao mba entina naradia ny Kristy amin'ny zavatra rehetra atao ny alakamisy masina hoy ny afatra avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra androany. Manampy amin'ny fandinitena sy fandraisana fanapa-kevitra ihany koa ny alakamisy masina mba entina miavao sy mihatsara kokoa indray hoy ny mpanompon'Andriamanitra ireo. Tsy mitovy amin'ny fanompom-pivavahana isaky ny alahady ny herinandro masina fa tena entina andinina ny lalan'ny azo fijalian'ny Kristy mba andraisana izay fandresena tamin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty izay. Andora raintsika ny fanadadiana no etiny nonsirany avison sy anjara kotono rainy. Ny fanetrentena, ny fitiavam-bavaka, ny firosoana bebe koa mankany amin'Andriamanitra no tena isotomana ny mpino rehetra amin'izao alakamisy masina izao raha nambarana ireo mpanompon'Andriamanitra androany. Miavaka manomboka androany ny fanompo-pivavahana ho fiomanana ny alahadin'ny Pasika ny tsanganan'ny Kristy tamin'ny maty. Saika samy manana ny fomba entiny manatanteraka izany fiomanana izany ny antoko-pinoana rehetra fa ny ombonana kosa dia ny fahatsiarovana ny fanasan'ny tompo hoy ny fanazavan'ireo mpanompon'Andriamanitra. Rehefa alakamisy masina ohatro zany dia misy fanompo-pivavahana ary dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo indrindra zany tamin'ity indray mitsoraka ty dia somary hafa kely noho ny mahazala zany teto amin'ny fidikana malaza Gileada satria ankoatran'ny fanompo-pivavahana feno dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zany ary aorian'izay dia isy ihany koa zany ireo ataontsika hoe fankalazana na fahatsiarovana an'izany izay aseho amin'ny alalan'ny tantara an-tsehatra sy rindrakira. Ny Eucharistie izay ankalazaintsika eto. Zava-dehibe tanteraka amin'ny kristianina katolika romanina ny alakamisy masina satria no namoronan'i Jesoa Kristy ny Eucharistie nanoloran'ny vatany sy ny rahany dia iny zany namoronan'ny Eucharistie. Manarak'izay koa
fetin'ny pretra ny alakamisy masina pretra maneran-tany a fetin'ny pretra ny alakamisy masina fa telo manarak'izay a amin'ny alakamisy masina koa ny hoe komin'ny voalohan'ny apôstôly satria nandraisana ny eukaristia tamin'ny alalan'ny vatany Jesosy. Havatra lehibe omena ny rehetra amin'izao alakamisy masina izao. Ny hafatra angamba dia tsotra e, maty noho ny helikotsika Kristy a, nomboana noho ny helikotsika izy, nandatsaka ny rany ho an'ny fanadiovana sy ny fanafahanantsika izy a, ka dia mitaona antsika hibebaka fotoana fahampieritreretana mihitsy zao vanim-potoana misy antsika izao na eto amin'ny firenena eto amin'ny tany sy ny firenena hanaradian'ny Kristy amin'ny zavatra rehetra atao. Herinandro masina zao manampy antsika tsirairay a andiny tena dia manampy antsika tsirairay a aka fanapahan-kevitra hoentsika miavao mihatsara kokoa dia ny olona tsirairay ihany koa no mpitondra firenena sy ny misehatra amin'ny rehetra momba izany dia tokony izany a hiova tanteraka zany ny fiainana ray manontolo na ny fiainam-pirenena na ny fiainam-pianakaviana ny sehatra rehetra. Raha manana ray aminao raha anao tsaronao fa ohatran'izay velao eo aloha ny fanatao nanaloha miavana aminy ka zava-dehibe indra hoe fiombonana amintsika samytsika iny. Ho an'ny katolika moa dia mbola mitohy amin'ny fiambenana masina ny herinandro masina mandra-pahatongavan'ny andron'ny Pasika, fitsanganan'ny Jesosy Kristy tamin'ny maty. Nisy ny ampitandro ny filaminana miambina ny fanompoam-pivavahana amin'izany raha ho an'ny ekara masinda Pierre Malaza manokana. Hiditra amin'ny pejy toko kosa resika. Dimapolo hatramin'ny 100 isaky ny efa-bolana ireo tanora mahazo mari-pahaizana ara-panjakana miofana mianatra teny anglisy sy teny sinoa ao amin'ny toeram-piofanana BLC Madagasikara Ambodiflau Analakely. Mora kokoa ho an'ireo tanora no mitady asa aoriana ny fiofanana raha mivoaka avy eo amin'ny BLC Madagasikara izay efa herintaona mahery izay no nijoroany raha ninambara ny mpitantana. Androany maraina nisy ny fizarana mari-pahaizana ara-panjakana ho an'ireo tanora manodidina ny 100 izay niofana teny anglisy sy sinoa nandritra ny efa-bolana. Efa misokatra ho an'ny tanora tsy ankanavaka ny fisoratana anarana ho an'ity sampam-piofanana ity ary hanomboka ny 17 aprily avy izao ny fidirana vaovao izay ahasitra efa-bolana indray. Nambinina Ravelo Arson sy tokony anarandrianjatofo. Androany moa zany dia nitaterana atao tamin'ny Pietra Analakely ny fanomezana mari-pahaizana ara-panjakana ho an'ny mpianatra rehetra tsy tafavoaka nianatra teny anglisy nianatra teny sinoa tato amin'ny BLC. Tombanana ho 10 ka hatramin'ny 100 ny ankizina voaka androany. Raha hiditra amin'ny BLC anao dia tsotra ihany mahay mamaky teny sy manoratra ary tsindriko tsara fa mazoto ianao amin'ny effort ho an'ilay zavatra tianao ho hay tafiditra ianao zay ny lakile afanoderanao amin'ny BLC tsindriko etona fa ny mari-pahaizanao amin'ny BLC afaka hoentinao miasa mpanjakana, afaka hoentinao miasa n'aiza n'aiza ianao raha mbola eto Madagasikara satria maro ny taratasy fotsiny so sanatria voafitaka ny vahoaka sy ny tanora toa anay. Ny BLC Madagasikara dia mampianatra teny anglisy teny sinoa ety Ambodiflau Analakely ao ambadiky ny lycée Jura Pierrevelo misy fidirana tompoko amin'ny latsinainy fa 17 ny volana aprily 17 avril izao raha toa ka mbola vonona ianareo miandry anareo zay ho an'ireo zay maniry nianatra ato amin'ny BLC amin'ny 17 avril zao ny fidirana manaraka. Ny fampianarana dia maharitra efa-bolana, 2 volana anaovana ny voavoalohany ary ny 2 volana manaraka anaovana ny niveau faharoa. The reason why I'm here is to give you opportunity to join our institution to learn languages like Mandarin Chinese and in English. So today I want to invite you to come at BLC no later than this next month because we are giving you opportunity to enroll today or maybe this week to join our community. So thank you so much. 大家好，我是杨帆，我是 BSC 的韩语老师。今天我们来给同学们他们的学习证明，因为他们学好汉语，学好美语。为什么要学习汉语啊？因为你们都知道，在马达加斯加有很多中国人来这里，我们可以跟他们合作，我们可以当翻译，我们也可以去中国，为什么不？
为什么选择 BSC 学习汉语？因为我们老师们都帮助你们做到你们的目的，你们有目的来跟我们学习，我们能帮你们学好汉语，学好美语。我们的开学是4月17号，所以呢，我们欢迎你们来跟我们学习，谢谢大家。dia izay ihany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatora ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia mamy fotoanaonao amin'ny raha mipitsindray veloma tompoko. Real News, Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si.